world, they resound with God's above. Oh, let the ancient words involve. Words of life, words of hope, give us strength, help us grow. In my child is all the time away, I can't keep the moon down. Tu giocani grande si mette tutta vita, I can't keep the moon down. 我来说头，一天是说是那个我来找媳妇的，我来说我头，啥的说非你是多的，他反正非他干啥？我来说我头，那把我弄来了，那把我弄来一个点来了。Mulaas na wat taf zijn. Mulaas na wat taf. Niet toegaan het uit. Mulaas na je waren. Beule van fabrica zijn zijn. Sino ni luku ni hita ni bali. Para fini masu ajo ni lentiki. Mare sayana ajo kamilu. Levantigo le sarà nella città, a mattina na fino se uniana na lebeni, tu mi dai. Changing me and changing you, you have come with all the hearts, oh let me. Hallelujah. Wanandriamanitra ny voninahitra dia amin'ny fifaliana lehibe indray rehefa namalala no iarabako antsika rehetrarehetra amin'ity androandroany ity tonga tanteraka indray tsika tanatin'ny sahan'ny fanompoana an'Andriamanitra dia eto an-tendrombohitra masina izay toerana manokana hiantsoantsika an'Andriamanitra. Eto amin'ny toeram-panompoana indray tsika amin'ity androany ity. Samy avy ny riarisy sy ny riareny teny amin'izao tontolo izao teny. Dia nangonon'Andriamanitra indray ho tonga eto. Halleluja. Isatsabata Andriamanitra dia manangona antsika ho ampamoloana rehefa namalala. Entiny ao anatin'ny tranony dia eo tsika no karakaraina indray androany. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ity androany ity satria dia hatramin'ny maraina dia tena niaina tanteraka tao anatin'izany hoe fiderana sy fiankofana teo anoloan'Andriamanitra. Ary ny zavatra tsapa rehefa miaina ao anatin'ireny fiankofana ireny tsika anatina fiderana an'Andriamanitra tsika dia mahavariana ho anahy manokana dia ireny no mahakasika anahy kokoa ry havana. Tsy hoe tsy mahakasika anahy ny vavaka ny fitarainana sy ny fitanisana olana eo anatrehan'Andriamanitra. Mahakasika ireny ary mampitomany ireny. Fa ny zavatra tsapako ry havana malala ny fiderana an'Andriamanitra mbola mahakasika anahy mihoatra lavitra noho ny fitarainana. Ary za koa androany mba maniry hoe mba ao anatinao koa anie izany toe-po izany. Halleluja. Ahiratra ny masontsika androany, ahita indray ny fahatsaran'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Hitantana antsika ny tanan'Andriamanitra tamin'iny herinandro iny. Niady ho antsika Andriamanitra tamin'iny herinandro iny. Tadidio tsara fa teo amin'ny fiainantsika sika dia nangina foana tamin'iny herinandro iny. Betsaka ny zavatra mety tsarontsika novaliana. Betsaka ny zavatra tsy vitantsika. Ny nanamboatra azy, ny nandamina azy. Fa Andriamanitra tao anatin'ireny rehetrarehetra ireny dia niady ho antsika Andriamanitra. Nijery antsika Andriamanitra tao anatin'ny fahanginana isika. Fa ao anatin'iny misy feon'Andriamanitra miteny mandamina ny manodidina antsika. Tontolo-piainantsika rehetra io angely avana malala. Alamin'Andriamanitra io. Halleluja. Satria tianao Jesosy.
androantsika miakoka eo anoloan'Andriamanitra tsika androany. Tonga eo anaty antsika amin'izao fotoan'izao, miakoka eo anoloantsika androany, hiterazintsika androany. Anaratra azy tsika androany ary anome voninahitra ny anarany ato anatin'ity fitombavaka ity. Aleluia. Antsika androany aniombona fosy fanahy ato anatin'ity hery ity. Laza manao hoe zareo zavatra nataon'Andriamanitra, zareo zavatra lehibe nataon'Andriamanitra. Aleluia. Io ny fiainanao fa nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Etsika manokatra ny fiandro sabata ity, etsika manokatra amin'ilay vidy sabata miteny dalay tenitsika androany. Raha mbola tsy mahita anao dia teneny sakafo mampifanahy Andriamanitra hita fahagagana ataonao, sakafo mampifanahy Andriamanitra hita ka tsara ianao. Aleluia. Sakafo mampifanahy Andriamanitra hita raha zavatra nataonao teo amin'ny tsara ianao. Loatra lavitra no izay nangatantsika, loatra lavitra no izay nohiritsika sy mitenentsika no nomenetsika. Loatra anao izay Jesosy, ao ka hita ny masitsika androany, ao ka hiratra ny masom-panahitsika miteny eo amin'Andriamanitsika amin'izao izay Jesosy. Tena mahita ankehitriny amin'ny fahalehibenao, hitako ny zavatra nataonao, hitako ny zava-mahagaga nataonao Andriamanitra. Amen. What we wait for is time to rest. See what the Lord has done. Let us go. See what the Lord has
See what the Lord has done. See what the Lord has done. I've been waiting for time to make. See what the Lord has done. I better wait for today. Settle. Stava canando avanti, stava canando ma non piena no, hallelujah. Taglia una l'albina, taglia una faglia pianta, taglia una dietro, taglia una lanza, taglia una refre, taglia una gioco, see what the Lord has done. See what the Lord has done. I'll be waiting for the time to pass. See what the Lord has done. What are we waiting for? We'll be waiting for time to pass. See what the Lord has done. Hallelujah. Ravana malala. Andaontsika mahiombona ao anatin'ny sanerisany androany iteny hoe Jesosy malalo. Misaotra anao hafa lehibe nataonao teo amin'ny fiainako Andriamanitra. Tsy misy voavalintsika ravana malala. Ny fahasalamana nomen'Andriamanitra antsika. Tahaka ny ahoana ny faktura voaray antsika. Rehefa avy nitsabo antsika amin'ny dokotera ravana malala. Betsaka ny olona ny mitaraina. Betsaka ny olona ny mikaikikaiky. Fa tsy mahavoaloa ny vola ny dokotera. Rehefa avy nandalo fitsaboana. Satria vita ny fitsaboana. Mbola tsy tomombana tsara akory ny fahasalamana. Dia mivoaka avy any ny faktura ravana. Milaza fa reto ny fanafody lany tao anatin'izany. Kivy ihany. Ka na dia salama azy. Mbola mahita ihany hoe andoha vola be. Novidina lafo ny fanasitranana ny aretina. Ianao nefa ity jere. Inona ny tsy efa aretina tokony nahafaty anao? Inona ny tsy zavatra efa tokony nahalavo antsika nefa? Fa nandoha ohatriny ianao zao tonga eto androany. Ohatrinona ny faktura nomen'Andriamanitra antsika. Raha nanome antsika hery sy tanjak'Andriamanitra. Raha nanome antsika fahasalamana Andriamanitra. Ataontsika hiteran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Jereo nge ravana ny fiainanao hoe raha natambatra ny zavatra rehetra azonao hatramin'izay ka hatramin'izao. Mety ho voatanisanao ve hoe taiza daholo nazahoanao andreny. Ravana malala. Mijery ny tokantraminao ianao. Mijery ny zavatra eo aminao anao dia mahita hoe Andriamanitra ô. Tsy zavatra ataonao Jehova eo amin'ny fiainako. Fa taiza daholo nananako ny tsy zavatra ity. Ravana malala. Andriamanitra nitany fiainanao rehetra. Aza misy adinoana ny fitahiny rehetra fa fotoana androany iterantsika azy. Fotoana androany amezantsika voninahitra ny anarana. Fotoana androany ravana malala. Hitsao antsika azy amin'izao fotoana izao. Samy miteran'Andriamanitra. Zahay tao anatin'ny groupe teo dia efa tena nanara-po. Tena efa nisaotra an'Andriamanitra. Tena efa niteran'Andriamanitra. Tena efa nanome voninahitra an'Andriamanitra. Fa androany anjaranao indray izao.
anjaranao indray izao aleloia no mba tonga tokoa androany aleloia toantsika hisaotra an'Andriamanitra toantsika hihira ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hiteny amin'Andriamanitra tsika hoe Jesosy hihira ny fahatsaranao aleloia amen Jehovah Andriamanitra misaotra Jesosy Piramba uvawa fatsareno Zeterana misa isimuni ni fatsarana Famagero tlamichu ni fatsarana Fatsarminisa Santulisa Efateriana Layantunisa Regisa Jesosuyana Dua Tunifera Jesosuyana Dua Tunifera Nikira vitesinifu Amara muru churu Manerino Manerino Kayuru samadi Timanu Mifatana Ria Salonoku Anambara Mifasana Yefashaminisa Vanyadu Satuntulisa Yefateriana Layadu Nisa Regisa Fatsarminisa Fatsarminisa Santulisa Efateriana Efateriana Layantunisa Tunisa Regisa Jesosuyana Jesosuyana Dua Tunifera Jesosuyana Dua Tunifera Jesosuyana Jesosuyana Dua Tunifera Jesosuyana Dua Tunifera amen Jesosy malalo na tsy mangataka any ianao androany raha namalala asa malahelo ianao ka hiteny manao hoe za fe Andriamanitra tsy manam-potoana angatahana aminao mihitsy androany aza malahelo koa ianao na dia tsy mangataka amin'ny lohambavy ao anatrihan'Andriamanitra azy hoe omeo an'izao Andriamanitra fa zao tsy ampy eo amin'ny fiainana Jesosy ngely avy nalaza isika na dia ratsy azy ratsy sika tsy mendritsika fa mahay manome zava-tsoa an'ny zanakitsika haitsika ny manome zava-tsoa an'ireo zanakitsika ireo fatatsika fa tokony hividy akanjo mafantsika dia mividy satria mangatsika ny andro
haitsika ny mikarakara an'ireo mitandrina an'ireo mafy nefa tsika ny havana ratsy any mainka hozy izy Jesosy fanorainareo zay any an-danitra ina moa ny atonga antsika hanany havana malala na dia tsy hangataka azitsika moveny zavatra rehetra tonga teo aminao nisy nangatahanao daholo vereo tena hoe tsy nahazo ninina mihitsy antsika anaty ny fadianina tena ny fadianina teo anaty an'Andriamanitra dia zay tsika vao nahazo afaka miteny an'izany venao hoe za Andriamanitra tsy nahazo ninina taminao raha tsy nifadianina tia mandaingy tsika raha nilaza an'izany fa ny zavatra rehetra raha zato no namen'Andriamanitra atsika dia raha misy dia misy 10 amin'ireo no nangatahantsika raha nisy fa ny 90 nomen'Andriamanitra atsika mahay-maim-poana ny hafa noho ninona izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra afaka hiteny venao androany misaotra Andriamanitra noho ny fahasoavanao za Andriamanitra noho ny fahasoavanao dia tonga eto aho hisaotranao tonga eto aho hanolotra miterako anao tonga eto aho hilaza Andriamanitra fa hanompo anao foana ako noho ny fahasoavanao Jehovah Andriamanitra. Alleluia. Amen na Jesosy. Alleluia. Suavanao manarakai Nianchuku Eu antananao Jefani fumaranao Nada fumações Mira
Jesosy malalaka afaka mahitenao trano fenao andrano izaho Jesosy ny androko etiko iterana anao Jesosy malalo zay rehetra andro mbola omenao aho saravana tena mahita fa tsy misy zavatra tsara antsony eto amin'ity zao tontolo izao ity ry havana malala Jesosy efa nahita an'izany meloha fa ratsy eto matoy izy tsy nanaiky ny akohaka teo anoloan'ny Satana rehefa nalainy ny devoly fanahy izy tsy nanaiky Jesosy satria fantany fa ratsy eto ry havana malala tsika indraindray no mahita fa mbola tsara eto fa rehefa tonga ao amin'i Jesosy koa tsika dia tena mahita fa tena ratsy eto mandeha eny ianao mihaino resak'olona fotsiny ianao efa tsy misy afa-tsy teny ratsy teniteny foana ireny dia fa ahitanao hoe ratsy zao tontolo izao Andriamanitra ao amin'Andriamanitra ianao mahita teny mahafinaritra teny mampahery vao mieritreritra an' Jesosy fotsiny ianao dia mahita zavatra tsara mahafinaritra fa vao mitodika eny amin'izao tontolo izao ianao dia mahita zavatra ratsy ry havana malala tsy mahafinaritra ry havana malala amen ry havana adaontsika hisaotra an'Andriamanitra fa raha dia mbola eto amin'izao tontolo izao azy any misy atsika Jesosy raha dia teto amin'izao tontolo izao azy dia ozy izy hoe rainy tsara dia Andriamanitra ozy izy nahita ihany izy fa irainy tsara dia Andriamanitra afaka misaotra an'Andriamanitra fenao androany hoe misaotra anao Andriamanitra fa nampahitanao anao na dia izany ihany azy ry havana malala taky ny ahoana no mety fisaoran'iny vehivavy Samaritana iny an' Jesosy fisaorana an'Andriamanitra tao aorian'ny fanenany tamin'i Jesosy ry havana taky ny ahoana fa nandritry ny androm-piainany mandra-pahafatiny mino aho fa teo ambavany foana hoe Andriamanitra misaotra anao tamin'ilay teo amin'ny fatsakana iny tsy adiniko mandrakizay fa iny no nahitako anao akotraky ny ahoana koa ny mba fisaoranao an'Andriamanitra androany raha tonga eto ianao ry havana ka mba mahita ianao hoe namindrana fo ianao
Jesosy malala ndreky izay Andriamanitra tonga eto androany eto anoloan'ny seza fiandrianana Jehovahandriamanitra. Tsaroka eto ry havana malala tamin'ny fotoan'Andriamanitra nidina ny antsoantso any Adama manao hoe ry Adama aiza moa ianao. Ny zavatra natenain'Andriamanitra rehefa midina eo izy, ny zavatra mahazatra an'Andriamanitra rehefa midina eo izy dia fisaorana avy amin'ny vavany Adama sy Eva ry havana malala. Inoko mihitsy hoe mandehandeha ry zareo mahita ny fahatsarany ny zavaboary sy ny manodidina, ny karakaraan'Andriamanitra ny fiainany, dia isaky ny mihaona amin'Andriamanitra izy mivady dia fisaorana no inoko azoko antoka fa tonga eo am-bava. Fisaorana an'Andriamanitra hoe Jehova avy nijery voninkazo izay taria, nisy voninkazo tsara be Jehova nataonao ary ambadika any tena tsara ny lokony. Misaotra Andriamanitra fa finaritra mihitsy ny masonay nijery azy. Avy nihaona tamin'ny liona sy ny bery izay tsy maninona mihitsy ry zareo tsy masitra fa miaraka aminay eny. Misaotra Andriamanitra fa nomenao tontolo mahafinaritra izay. Misaotra Andriamanitra fa ny zavatra rehetra hitan'ny masonay dia tsara avokoa. Misy fotoana izy mivady mety makeny anaty ranomasina eny milalao rano satria mafana ny andro, dia rehefa tonga indray Jehova avy any dia miteny izy misaotra Andriamanitra fa tena tsara ilay rano nomenao Andriamanitra, mangatsiatsika nge izay Andriamanitra mahafinaritra. Fa rehefa tonga ny tamin'ny andro anankiray ry havana malala, rehefa nanoty Adama sy Eva, tonga Andriamanitra teo no mivadika ny zavatra rehetra. Lasa tsy dia nisy fisaorana intsony, lasa fiafenana, lasa ranomaso, lasa tahotra.
Atao aorian'izay nivadika ho fitarainana ry havana malala ny fisaorana. Ny fitarainana ry havana ny tena marina tsy nataon'Andriamanitra tany amin'ny famoronana ny fitarainana. Satria Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra ho any Adama sy Eva sy ny zavatra tokony hantaraina no mihitsy teo. Fa rehefa tonga ny fahotana dia tonga ny ozony, tonga ny alahelo, tonga ny problema isan-karazany, dia tonga ny araka tamin'izay ny ranomaso, tonga ny araka tamin'izay ny alahelo sy ny fitarainana ry havana malala. Ankehitriny tafaverina ao amin'Andriamanitra ianao zao. Tonga indray Andriamanitra mitsidika anao, nikarakaranao Andriamanitra satria niantso anao izy dia novidina ianao, dia naveriny indray ny fiainanao, naverino mahafinaritra. Izany ange ry havana no mahatonga antsika androany hisaotra an'Andriamanitra. Ny olona mahita ihany hoe manamboatra ny tontolon'ny Andriamanitra no afaka hisaotra an'Andriamanitra. Fa ny olona tsy mahita an'izany, hitaraina foana izy, hiteny foana izy dia hanome tsiny foana izy. Anefa ange tsy Andriamanitra ange no namotika antsika, tsy Andriamanitra ange no nanao ny fitarainana. Ry havana, andaontsika hiverina eo am-potsiny azo fijaliana amin'ny fisaorana amin'izao fotoana izao. Ity sabata androany ity, araka ny namangin'Andriamanitra antsika tamin'ny herinandro, dia sabata fisaorana ry havana malala. Fisaoran'Andriamanitra ianao, fa tsy ozona intsony ny ao amin'ny fiainanao izao, fa fitahiana. Resorin'Andriamanitra tany amin'ny ozona ianao ry havana malala, dia nampindrany any amin'ny fiainana mahafinaritra ianao. Resorin'Andriamanitra tany amin'ny fitarainana ianao dia nampindrany any amin'ny fiderana. Halleloja. Manahoantsika androany tsy hisaotra azy ry havana malala. Antsika androany hiteran'Andriamanitra. Tohizantsika foana ampolotra avy ao anatin'ny fontsika ao, sahany fisaorantsika an'Andriamanitra izany satria lehibe Andriamanitra. Halleloja. Ampahirato ny masonao ahita androany. Amen. Jesosy. Raha vao mijery ny masoko, ny akantoniry zavaboary, tomitony ny foko, drandra ireo ataoko sary, fantatro fa mihoatra ireo ny fitiavana ho ahy, sapako fa tsy mihoatra izao, nanatako taminao no nomena. Misaotra anao Tompo, misaotra anao. Tsy misy mihoatra ianao. Itiko iafarako Jesosy. Teneo anilanao Jesosy. Matoky avy anao miay handray ny tanako. Mena Jesosy malala. Halleluja. Raha vao mijery ny masoko, ny akantoniry zavaboary Jesosy. Zavaboary dia mitony ny foko, drandra ireo ataoko sary, fantatro fa mihoatra ny fitiavana ho ahy. Ena Jesosy. Mihoatra nangatako taminao nangatako taminao no nomena. Misaotra anao Tompo, misaotra. Tsy misy mihoatra ianao. Ena Jesosy. Itiko iafarako eo anilanao Jesosy. Matoky avy anao miay handray ny tanako. Misaotra anao
Amen, Jesosy malaky. Sady miarantsika Andriamanitra ary mandray ny tanantsika no mitantana antsika ny havana malalaka. Tena tianao Jesosy. Izany androany tena mirary. Antsika rehetra izay nijoro vavolombelona tao anaty gropy androany mivavaka. Tena mahita hoe Jesosy hatsara ianao. Ny zavatra tena iriko ary mba hangatahako amin'Andriamanitra hoe raha misy olona eto Andriamanitra, tena tsy mbola nahita an'izany mihitsy hoe tsara ianao. Tsy mbola mety matsapa mihitsy ny zavatra lehibe ataonao eo amin'ny fiainany Jesosy. Ampahitao izy Andriamanitra. Ampahitao izy Jesosy. Kaseho ny fiainany Jesosy mba ahafahany mahita ihany koa hoe tsara ianao. Ahafahany matsapa ihany koa Andriamanitra ny fahalebiazanao sy ny helinao miasa eo amin'ny fiainany tsirairay avy Jesosy. Izany ange ny fanirianay Andriamanitra. Izany ange Andriamanitra ny mahatonga anay milaza isanandro eto hoe miteny eto isanandro Jesosy tsy mety manginana eo anatinay satria tianay ho hitan'ny olona rehetrarehetra ny fahatsaranao. Indraindray tianay forsena ny olona. Indraindray izay teny amin'ny olona mihitsy anery hoe tsy maintsy satria ny any anatinay mahita hoe tsara ianao Andriamanitra. Misy olona indraindray tsy mety mahita Jesosy. Andra izay mivavaka ho an'ireny olona rehetrarehetra. Iza tonga eto izy androany. Mba te hahita an'izany hoe voninahitrao. Mba te hahita an'izany hoe fahatsaranao Andriamanitra. Ampahitao Jesosy. Ampahitao mihoatra anao izay eritreretiny. Ampahitao Andriamanitra mihoatra anao izay nireniny fony. Dia mba ho hitan'izy ireny, mba hiombona tahaka anay koa izy ireny Jesosy. Hoe Andriamanitra, haikay tsara tokoa Andriamanitra. Haikay izany tsy nahalala hatramin'izay. Haikay ny masoko ny takona hatramin'izay fa tsy nahita. Fa ankehitriny aho mahita hoe tsara Andriamanitra. Antsika ny havana hiteny androany hoe izaho Jesosy sambatra manana anao. Tsika reto ange ny havana malama olona kely daholo tsika. Olona tsy mendrika ange tsika. Fa manino tsika mba afaka hitety hoe sambatra aho. Gideona ange ny havana malalaka olona faran'izay kely. Fa Gideona mihitsy no teny hatramin'ny farany hoe sambatra Andriamanitra fa manana anao. Ilay olona nahita ny tenano kely indrindra teo amin'ny fianakaviana, kely indrindra teo amin'ny firenena misy azy, no afaka niteny hoe sambatra Andriamanitra fa manana anao. Mifidy ny kely Andriamanitra ny havana malalaka. Antsika androany ireny amin'ny anarana hoe izaho Jesosy tena sambatra manana anao Andriamanitra. Haleluia. Misaotra Jesosy Sambatra manana anao, tokony fiainako ianao. Ireo enta mafesera sy izy havana no entinao. Ilanao tompo ty Kiko si mami kueji satria nafonao ay hatramin'ny hainao Haleluia. Napanutaza nutuluranasu namadichaza numero fiadaku namafiri mazu tukivini fuku namahajaza sabajamananana.
Halleluja. Sabatra angentsika lavany ary tena nilayntsika tamin'ny fotsika rehetra mihitsy anirzany sambatra Jesosy manana anao mpanota tokoa angentsika tsy mendritsika fa matotsika mbola afaka miteny hoe sambatra androany dia satria tsy nisy afaty Jesosy ravany no nitondra fahasambarana teo amin'ny fiainantsika. Halleluja. Tsara Andriamanitra atsika mbola itoy ihany androany itoytsika hideran'Andriamanitra ataotsika ianao fiderana anankiroa mahafinaritra be tsika maranantsika ny fiderana androany ataotsika ty raha mahafinaritra ty dia mangataka anao mihitsy androany tena hitsangana mihitsy ianao ataotsika hideran'Andriamanitra mbola ho tenentsika ihany hoe sambatra Jesosy fa manana anao. Halleluja. ataotsika mifotsika rehetra mihitsy zany izany. Halleluja. Entsika mirehare eo anaty an'Andriamanitra. Halleluja. Fa tsara Jehova. Halleluja. Anaty fideran'Andriamanitra tsangana mihitsy anao anatin'ny tokantrano dia teneniny sambatra Jesosy. Sambatra Jesosy vao mifohany maraina na mandeha na mitodika. Halleluja. Ewatsika rehetra watsika mifotsika rehetra mihitsy raha tena tsapana fa sambatra ianao dia aleo hisangana. Halleluja. Sambatra Jesosy famanana sambatra Jesosy eo amin'ny fiainako kendrika Jesosy fatyaiana kendrika Jesosy eo amin'ny fiainako Bye.
Sana widows about to Labu ni finally true Fabuke sana widows about to Haleluya. Zany zany tsy avana malala mandeha atatranonay isan'andro san'andro zany zany. Isan'andro zay rehefa tonga avy miasa iny hariva dia vao tonga ato an-trano aloha dia mandefa hira fiterana. Haleluya. Dia izay efa ilay zanako kely mihitsy dia vao manomboka hoe mandefa hira dia tonga dia izay aloha ny alefa voalohany. Haleluya. Angatahana ireo lafony inona ny hira sambatra an' Jesosy. Efa hainy zareo iny dia isan'andro izay hira izay. Tsy maintsy mandeha ato an-tranonay foana dia manakohaka ato anatin'ity tokantranonay ity. Haleluya. Ao an-tranonao koa mba feno fiderana ohatran'izany. Haleluya. Tianao Jesosy. Amarana ny fotoantsika dia ataontsika tira mahafinaritra ity hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Samy makomantsika rehetra mandray baiboly ao anatin'ny fiderana mihitsy raha andraisanao baiboly iaino toroteny dia mino fanaherintsika tao anatin'izay fotoana izay. Tianao Jesosy man'Andriamanitra ny voninahitra. Haleluya. Amen. Isa, wey! Isa, sana! Easy, Mama Tyson, Mama Tyson, Jehovah Jireh. Mana si janela marari, rasenda marari, Jehovah Rafa. Easy to know what it is, yet I can't make you fall. Jehovah Shammah, hallelujah. Jehovah Tawishad Manone, Yadam Jesus, Jehovah Shaddamon. Yayani, Easy Mama Tyson, Mama Tyson, Jehovah Jireh. Mana si janela marari, rasenda marari, Jehovah Rafa. Easy Mandawani, Nara Kanurana, Jehovah Shammah, Ramatau Tawakari, Tekulaisa Kue,
jesosy ivavaka tsika am'izao fotoana zao a ivavaka avy atrantsika am'izao fotoana zao a ametraka amin'ny fotoana eo am-pilatanan'andriamanitra raha mahatonga an-tany ianao ry havana dia ara-loatra zao fotoana zao ahafahanao a manana fifandraisana amin'andriamanitra raha sendra mandalo eto ianao a dia za mitena anao aza mbola vadika aloha ny telefonanao io a fa za mino fa tsy tongatonga fotsiny nandalo teto ianao fa tena misy hafatra ilain'ny tompo a heninao amin'ity androany ity ivavaka tsika am'izao fotoana zao amin'ny tenin'andriamanitra misaotranao zay jesosy malalany amin'ny fotoana nomenao anay androany misaotranao zay jesosy satria tena tianay tokoa ianao ary tena tsapanay andriamanitra zany hoe hery ny fitiavanao eto aminay manjaka eto aminay eto jesosy misaotrany amin'ny fataterahan'ny fotoana rehetra hatramin'ny maraina dia misaotranao zay jesosy satria tsy navelanao tapaka ny fotoana ary notahinao ny fitaovana rehetra misaotrany amin'ny reto mpanomponao zay vory lanina eto jesosy malala hiain'ny fahatsaranao andriamanitra androany jehovandriamanitra dia mety ezy ianao aniraka ny fanainao masina hamangy nisa-tokantrano isa-batan'olona hamangy nisa-tokantrano isa-batan'olona ny fanatrehanao andriamanitra na dia ao an-danitra ho azy ianao amin'izao fotoana zao miaraka amin'ny anjelinao sy ny olo-masina rehetra dia ny masonao hitsinjo anay
na dia fitoera tongotra ho azy Andriamanitra dia sitraky ny fonay amin'ity androany ity ary ino izay mandoharika ataony lohan'izany seza fiandriananao manoroka ny tongo masiny Jesosy zanakao amasino izay io mendrika anao raha ndefa niteninao ianao dia apetrao tambavan'izao mpanomponao izao Andriamanitra ka sy io ihany koa ny fon'ny olona rehetra izay antepan'izany teny zany mba ho tanteraka ny teninao androany ka ny vozay afafy ny teny izay ho alefa dia tahaka ny sambatra roa lela hitsatoka anatin'ny fon'ny tsirairay avy tsisy latsaka na dia litera ray azy Andriamanitra fa anao ny asany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy saotra Andriamanitra totoa voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay halleloia saotra Jesosy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay diraiky aminao ty fotoana ity mandrapatapitra izao fitandremana ny sabata masinao zao Andriamanitra aza mitsahatra mikasika ny fonay ianao nao anatin'ny nira nao anatin'ny vavaka nao anatin'ny toloteny saotra Jesosy halleloia amen halleloia anao ila anankiray tsika idiatsika amin'ny tenin'Andriamanitra fakasitrara zany miainantsika androany fakasitrara amin'Andriamanitra Done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tukuna kwa marele, when you hear completely. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Geza loatra sady lehibe loatra ny nataonao maro loatra tsy voatanisa maro loatra ka tsy voatanisa mety ino anao valiko any Jehova any atokantrano antenene raisy topa raisy ny fiderako anao raisy ny fisaorako anao raisy ny fakasitrahana
avaloko anao Jehova. Halleluja. Kely savetsaka nataon'Andriamanitra taminao. Atanisa inona navaloko anao Jehova. Halleluja. Kura pifalina mepakastatsika Andriamanitra. Halleluja. Amen. Halleluja. Come on, everybody, help me celebrate. Halleluja. Travis Green. Amin'ny fotoana ionatsika indray olona marobe iorakora pifaliana ao anatin'izany iry zany nataontsika tamin'ny Pentecôste moa zany pifaliana be. Halleluja. Marina tokoa zany. Inona tokoa ny avalintsika ny Jehova nisoretra izay nataony tamintsika. Raha zao tokoa moa Jehova miteny hoe zao ary avaly anahy dia ahoana izy tsika vitatsika sa tsy vitatsika. Efa miteny amin'ny olo tsika inona ny avaliko anao tamin'ny soretra dozy ny olona hoe eto any andafy aho. Ka tsisy zavatra hafa hozy izy tsika. Raha zao tokoa ary zany irantsika miorakoraka izany miteny izao zao ary avaly anahako. Mety mangofotsika inona no angatahan'i Jehova. Ny zavatra angatahan'i Jehova amintsika dia mora dia mora. Tsika mangataka zavatra sarotra ho an'i eo amin'i Jehova. Fa Jehova rehefa mangataka amintsika keo aminazy daholo ny zavatra rehetra revany. Dia Jehova rehefa mangataka dia mampalahelo kely izy rehefa mangataka. Zavatra kely sady mora atao kely dia ninona ny manome voninahitra azy fotsiny, ny mankasitraka azy fotsiny. Zany ny angatahany amintsika. Hoy Jehova Andriamanitra aza donoina kosa ny fitahiko izay nataoko taminao hoe hoy Jesosy izay ny lohatenin'ny torotenitsika androany efa nitenenantsika tamin'ny omaly eo amin'ny Luka 9:9. Na dia tsy io ary no herin'ny toriteny fa Jesosy kosa dia niteny nanao hoe Luka 9:7 miarabantsika rehetra aloha arabany alefa fotriny hoe namany tezitra ve za tena mifanohatra tanteraka amin'izany mihitsy tena faly be amin'ny Jehova mihitsy dia faly be koa mahita anareo rehetrarehetra. Bert Sava, Angelina Rodriguez, Mario Elali, Miriam Andremalala, Kodaniela, Kadaka Malala, Nena Maensola, Vritina, Marie Jo, Razana Zo Sylvie, Razana Monique Mariette, Angelina Rodriguez, Jesosy Noeriko, Azkapatiti, Martizanay de Madagascar, Jesosy Pandresy, tsika menakavy faly be mihitsy miona aminareo. Ary dia tena aminareo aho hoe maretatra amin'ny farany dia manoroka mamy ianareo amin'ny oroka masina. Tahin'ny tompotojo, tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Averiko ilay teniko teo. Mira mafy mihitsika izany hoe inona no avaliko an'i Jehova, inona tokoa ary no avalintsika an'i Jehova. Izao mba zavatra anisany angatahan'i Jehova amintsika. Vololona nirina rasoa ary malala, tonga soa ianao ohatry ny anarana mbola vaovao amiko tsy haiko aiza ny toerana misy anao mba ho arabainay rehefa manaraka tonga eto indray ianao. Tahin'ny tompo Azany Apôstôly, tahin'ny tompo Erika, Koda Leonie, Koda Lela, tahin'i Jesosy daholo. Izao ny zavatra angatahan'i Jesosy. Luka 9:7. Voalohany indrindra aloha zavatra tena lehibe amin'Andriamanitra raha nisy angatahany amintsika dia tsika mankatoa anazy. Alleluia. Dia nisy olona anankiray afaka tamin'ny fatotry ny demonia dia naniry izy mba hiaraka amin'i Jesosy. Fa izao ny tenin'i Jesosy tia mifangatahana. Luka 9:7 ary 7. Luka 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mody angy any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Alleluia. Tonga eto isika androany. Zandry ny lanto nirina any Liban ivololona nirina. Alleluia. Io zao lanto nirina. Aiza zao izay nentinareo? Io zao lanto nirina fa mitondra olona indray. Alleluia. Mahafinaritra fa mpitondratondra eto tsika. Bert Sava mitondra ny $100 raha tsy diso aho. Marie Charline nitondra ny Lina. Alleluia. Erika nitondra mihaja dia nitondra ny Asany Apôstôly. Alleluia. Koda Leonie nitondra ny Kodanela. Io zao lanto nirina fa mitondra ny vololona nirina. Alleluia. Mahafinaritra. Zay eto foana. Lahady any zay ny tsy eto fa latsinainy hatramin'ny sabato ohatr' izay dia eto ka dia tonga soa vololona nirina. Falibe izay mahita anao dia maretatra amin'ny farany. Tojo nitondra ny tojo. Alleluia. Mahafinaritra.
tonga eto tsika androany fotoan-dehibe androany na dia mbola tsy tapitra aza ny taona ohatrany tsy mety ny mionona fotsiny driavana tamin'ny alim-bavaka fankasitrahana ataontsika fa androany dia nifantoka tamin'ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Ny fotoana rehetra nanomboka tamin'ny omaly tamin'ny fotoam-bavaka tao anaty vavaka fiambenana nitoy tao anatin'ny nitoy tao anatin'ny commencement androany tao anaty zoma tamin'ny telo sasany vao tapitra tarabetsika vao nanomboka androany satria nahoana ny fotoananay androany ozy zareo lany tamin'ny inona lany tamin'ny fiderana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Fehezina raha fotoana araka nanetanako tamin'ny ekizy tamin'ny maraina hoe raha androany atao hoe andro fankasitrahana an'Andriamanitra zay tsy voalaza ny vavako hosoratako amin'ny kahier zay tsy voasaina ny saiko miteneniny ao anatin'ny foko be loatra. Misy fotoana angiarany masontsika fotsiny no miteny ravany ozy rehefa nanetana hoe zara sena mitantara zay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako raha ity herinandro ity fotsiny dia mila cahier 500 page aho za grand format petit carreau amin'izay betsaka ny linina azoko soratana ohatra ny tsoampy zay raha nanomboka tamin'ity herinandro ity fotsiny na ny foko ny tempo ara-dalàna tsy nila fanafody vao ny tempo ny foko maheno tsara anareo io dia mahita tsara anareo. Za efa manomboka marary maso rehefa lasa tsy mahita lavitra ntsony aso dia mifanena amiko eny an-dalana nareo dia verinareo fa miavolavina fa tena atao anatin'ny 2 volana zay nanao test fa tena manomboka efa misy fahavazana masoko dia mijery soratra ery amin'ny atao keny amin'ny 20 metra dia tsy voavakiko tsara ntsony nanao fotoana taman'olona maly dia tena anao eto amin'ity toeranyity ahako eto amin'ny andraso mihitsy loha dia nanatina teo amban'le soratra mihitsy zay vao teny eo amin'ny anina fa zao masoko manomboka simba fa mbola hisorako an'Andriamanitra mbola tsy jamba ary tsy ho jamba mandrakizay aho. Alleloia. Misy ten'Andriamanitra vakitsika androany ao amin'ny Luka 7. Fa maninona moa tsika androany manokana fotoana mbola hiterana an'Andriamanitra ndray fangatsy efa nanao tsika tamin'ny io sy la Kristina tahiny Jesosy fangatsy efa nanao alim-bavaka fiderana rano ray tsika tamin'ny 1er décembre fa nahoantsika mbola hisotra androany tsika jery eo amin'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Luka 7 Luka 7 andininy fa 1:20 sy 2:20 Luka 7 andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 7:20 no vakitsika androany. Luka 7 andininy fa 1:20 ka hatramin'ny fa 7:20 mialatsiny fa 2:20 ny teneny fa hatramin'ny fa 7:20 akiko aminaran'i Jesosy mandro hoe nisy roa lahy nananany mpananana vola anankiray trosa ny ray nanana denari 500 ary ny ray kosa 50 ary raha tsy nanan-kaloha izy roa lahy dia samy navelany koa izy amin'ireo moa no tia azy indrindra. Simona namalika nanao hoe ataoko fa le ray namoizana be dia hoy izy taminy marina ny hevitrao. Tsisy fandrika mihitsy ny teto ny zavatra ny tenenin' Jesosy fa tena lojika tena zavatra tena hoe jay ny tokony izy nandeha tamin'ny ara-dalàna ary tena marina ny eritrerit Petera tsy nitady zavatra sarotra be Petera i Jesosy koa tsy nitady zavatra sarotra hita ary zany no mahatonga antsika eto androany. Ary maninona misy olona tsy tonga eto androany maninona misy olona tsy manapa-kevitra sy mandany fotoana hiderin'Andriamanitra satria izao nitady zavatra sarotra izy tsotra fotsiny na mitsorana betsaka le anankiroa ny anankiray indray zany nananana denari 500 hoe ohatra anao fotsiny indray nananana 100 millions de francs ohatra trosa io dia indray nananana 10 millions samy tsy nanan-kaloro zareo azoko antoka fa samy efa nieritreritra ireo lahy reo hoe hitory io patron io ny tahotra ireo fotsiny dia efa tsy mitovy satria misy lalàna mihitsy hoe raha latsaky ny 10 millions ny volatsy voalohanao dia mikadra 3 volana fa raha mihoatra ny 50 millions dia mikadra 3 taona tsy mitovy ny sazy. Teo ampendrasana ny valiteny teo ampendrasana ny fanapa-kevitra ty patron ty hoe ahoana ny amin'le vola dia samy mitaitain'ireo
fa tsy nitovy ny fitaitainan'ireo. Le nananana 100 millions, le nananana denari 500 ny taitaina kokoa, tsy nahinna kanina kokoa. Le ray nieritreritra hoe io ve dia anagadrana ako denari 50 ve dia anagadrana fa za aloha mieritreritra mety mba mamela heliko ihany izy ve dia vita ve nanagadra olona ny denari 50. Fa le ray tia nieritreritra hoe denari 500 zao ve ny olona tsy nalohako tena hogadrainy olona io ary efa niandry an'izany izy ary tsy amin'ny metsiny izy. Le denari 50 mety afaka raha ohatra ka nigadrainy tompotrosa mety mbola niteny zay io ve ny patron dia anagadranao kelenge zany voly zany. Fa le ray indray efa niandry izy hoe tena hogadrainy ary raha nigadraina tamin'io izy tsy afaky nimonimonna izy satria izy tena rariny raha nigadraina. Betsaka nge zany denari 500 za nge ninana navitako zavatra nge reo betsaka nge niala teo amin'ny kitapom-bolan'io patron io fa zao ny zavatra nitranga samy namitsorana ny eloko izy reo samy tena izy tsy mandotsononareo. Ozy izy le olona le lananana n'le anaretrosa denari 50. Merci sotre tsy efa napozipoziky ange io patron ve dia ho sarotiny tsy dia betsaka nge le voly io ary le efa nahihiko izy hoe mety avotsy patron ihany voly io tsy dia betsaka nge le izy merci patron efa dia samita in'Andriamanitra fa rehefa nare le 500 hoe navositra koa ny anazy mety tafatombona tamin'ny tany izy, mety tafatolefika tamin'ny tany izy. Nieritreritra izy hoe be dia be sazoko amin'ity nefa namitsorakelika izy. Efa nitatao teo le sazy ngeza be, efa nitatao teo ihany koa le sazy kely n'le anankiray fa samy nasorona ireo. Izy efa nesorona parasy l'Afrika. Tsy hitovy mihitsy ny olona esorona parasy l'Afrika amin'ny tongony sy ny olona operena ao amin'ny vatany ao. Didina mihitsy ny vatana, apatoriana mihitsy. Raha samy vita reo opération reo, ny olona nesorona parasy l'Afrika zany vereo fa tsy dia nisy ninona zany. Ny ana Maheso efa nesorona parasy l'Afrika, marina tiana. Zay koa isaky ny avy milasa talohany amin'ny fahatany dia esorona parasy l'Afrika. Tahaka ny parasy l'Afrika fotsiny io 50 io tamin'ilay anankiray. Amin'ilay anankiray kosa zavatra ngeza be zany. Hoe Andriamanitra kandoan'ilay 500 intsony ve za? Taizany seka nahitako an'izay ary taizany nefarako. Raha tsy nesorona tamiko iny. Tena tsapany mihitsy misy zavatra ngeza be nesorona taminy. Mety ny teny mihitsy ary le denari 50 tena tahak'izay anindrana 100 na 200 na 500. Raha samy ranona poziko avotsitra osin'io tsy mba anindrana 50 ao izy. Le ray indray misaotra ny amin'ny 500 tompoko. Misaotra tompoko ny amin'ny 500 ary mety nitomany izy. Zao ny zavatra tsapan'ireo rolareo. Natsapa fitiavana izy avy any amin'ilay tompotrosa. Natsapa fitiavana. Fa ireo koa ry havana dia samy hafa ny fahatsapan'ireo. Ilay 50 natsapa iny ohatra ny titiny manisy fitiavana izy dia sy fotsiny le izy. Fa ilay 500 kosa tena natsapa hoe fitiavana ngezabe ny natolon'ny tamiko. Fitiavana ngezabe ny natolon'ny tamiko. Ngeza ny fitiavany. Ny fankasitrahana tamin'ireo tsy nitovy. Zany mahatonga antsika tonga eto androany. Isika rehetrarehetra reto dia matsapa daholo. Fa tena nanaovana Andriamanitra zavatra ngezabe. Tamin'ny maraina izay
nanomboka tamin'ny 1:30 maraina hatramin'ny 3:30 bazonareo an-tsaina hoe zany nanomboka tamin'ny 1:30 maraina nandeha atokeo amin'ny 1:30 nanomboka ny fiderana ny vavaka fisaorana nanomboka ny deran'Andriamanitra. Ny teny tsirairay mamoaka ny eo am-pony araka ny tolotentsika maly hoe misy afo mamay dia avoaka tao noho ny tapahana fotsiny satria lavalava ihany le zavatra tenena ary marina mihitsy fa tsy ampy ny fotoana, tsy ampy. Araka ny teneniko taminao hoe atsika reto no samy tantara ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra taminy, tsy tantara zavatra ratsy mihitsy fa ny tsara daholo ary mbola tsy ny tsara rehetra fa ny tsara be indrindra. Dia mbola tapenana fotsiny micro anao io. Ny tsara indrindra, ny tena lehibe indrindra, rehefa fotsiny mitsonga itsika. Tsy tantara tsony zany ianao hoe za zany dia misaotra an'Andriamanitra fa nahita sakafo maraina ohatra fa mbola lengeza lavitra noho izany. Taony nisy voaray tamin'ny asany, taony nisy nitahian'Andriamanitra tena tsy takatry ny saina. Betsaka ny zavatra voalaza teo. Ary nentanina ny ankizy teo atsiaro ny zavatra hatrany aloha tany. Dia mahakasika ny fomba mahita olona misaotra an'Andriamanitra androany tamin'ny zavatra nataon'Andriamanitra 5 taona lasa, 10 taona lasa. Fa za miteny anao, androany ianao raha tonga hakasitraka an'Andriamanitra, tsy diso adresy ianao. Mety misy samy makasitraka an'Andriamanitra daholo, samy makasitraka an'ilay tompotrosa daholo reto roalahy reto. Fa azoko antoka marary, azoko antoka marary ne voategna satria misy marary ny voasoratra eto. Azoko antoka fa na ny fotoana ny soran'ireo an'ilay tompotrosa aza tsy nitovy. Le 50 mety teny hoe ampy koa izay fisaoran'izay fa ngah dia vola be dia misaotra e. Andriamanitra hita Jehovah nafosafo. Halleloia. Lasa. Fa le iray nijanona kely mihitsy. Afaka miteny kely be za patron azafady. Ahoana zay? Tena nakasika ny foko loatra patron. Tena tsy nampoziko mihitsy patron. Hoe tena 500. Inona moa tsy vitany 500 patron? Banga 500 ny kitapom-bolanao. Inona tsy vitako tamin'io 500 io patron? Ary za nge patron tena efa nieritreritra mihitsy tena potika ny fiainako. Nitady fa tsy tena tsy nety nahita ny ampahafolon'ireo aza ny patron. Androany patron tena hitenanao hoe voakasika ny foko. Saotranao aho. Raha tsy teo ny fitiavanao, ary fitiavana ny ao ambadika izany patron. Iza patron izao fiainana efa sarotra ny moa afaka motsitra 500. Angeravana zavatra tenenina teo daholo e. Mandeha ho azy zany no fahafantaranao ingeza-be navotsitra taminao. Raha ohatra message io dia natenena hoe avotsy daholo ianareo. Iny zavatra mba tena tsy tatiko mihitsy ny fandefa message dia mandefa j'aime iny fotsiny. Neny le 50 mety nandefa j'aime. Fa neny iray tsy vitana j'aime zany fa tena misy resaka kely mihitsy hoe patron tsy napoziko patron. Tena marina e. Ataoko ahoana ny angina patron 500 ange io zavatra io fa tsy hoe 50 e. Le 50 amin'io efa io fa lasa. Ny fosan'le 50 mihitsy aloha. Le anangy patron tsy hoe 50 ka andeha amin'izao ahy e. Fa tena tsy mety amin'ny patron mba hanolotra fisaorana manao. Nao matsoko kely mihitsy madame mba hiaraka tonga eto aminao izay menakavy kely mety tonga mihitsy ke zany rabany. Hoe mba mety vera mba mandray anay menakavy kely anao patron mba hisaotra anao zay. Ngeza-be. Raha ireo vady manjanaka anao inge patron, afaka sy nahita anareo androany. Afaka ny amponja nge zany mody e. Mba mety vera mba tsokotra reo dia mba miara tonga eto mba hanolotra teny mamy kely anao. Zany ry havana. Zany mahatonga asy ianao tonga eto androany. Zany mahatonga aza gaga ianao raha tonga eto androany. Tena manana zavatra ho tenenina an'Andriamanitra isika. Raha mahatsapy ianao fa ngeza be ny fitiavan'Andriamanitra anao, rariny ianao raha tonga eto androany. Raha tsy tafaraka taminay ianao hatramin'ny maraina, ary aroty ny fotoana eto androany. Miresahan'Andriamanitra ianao. Tenen'ilay Jehovah misaotra ny amin'ilay 500. Misaotra ny amin'ilay tena ry 500.
tsy nitovy mihitsy ny fiainam-panompony Petera sy Paoly ray havana malala. Ny antony zao Petera ary Jakoba ary Jaona efa mpianatra Jaona mpanao batisy reo. I Paoly mbola tsy mpianatra nefa samy mony raisin'i Jesosy ho apôstôly. I Paoly ary nahazo teny hafa mihitsy mandehana fa fanaka voafidy izy. Ny mpianatra Jesosy raiky 12 lahy tsy nisy nahazo teny an'izany ianao fanaka voafidy. Ometsika tsiny ve Paoly raha mihoatra lavitra? Paoly le miteny hoe za na zaho izy de tsapaka tsy mendrika akory ny atao apôstôly aho. Mba nisy tamiko koa izy. Apôstôly tsy tonga volana saika tsy mendrika natao hoe apôstôly. De mba asehoany koa za izay tsy nanapo akory hoe ho isan'izany apôstôly zany. Ireo mpianatra ireo de Paoly no niredareda indrindra tao anaty zany hoe faty an Jesosy, mifato an Jesosy. Navitatra le nataontsika teo. Raha mety mbola inona maranatsika ny fitoriteny androany. Hoe jereo andre, jereo ny nataonao tao fiainako. Ozy lera hoe mihoatra lavitra anao zay neritreretiko. Sy rehetra nandrasako de tonga. Ny mbola tsy tonga fantatro fahandalana. Halleloja. Afaka miteny venao amin'izao faraparany taona zao. Zany hoe havana afaka miteny aho. Mety betsaka ny zavatra neritreretiko tamin'ny volan'ombo ty taona ty mety tanjoko teo amin'ny fiainana fa za te teny aminao mihoatra noho ny tanjona neritreretiko nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Nahoana tsy aminokana fotoana andro anankiray androany. Tsy mikasika afa-tsy fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra amin'ny fotoana eto androany. Taimy manankiray mihitsy tsika androany. Rariny zany. Tsy parasy l'Afrika amin'ny esorina tamin'ny tombotsika. Fa opération goavana be. Dossier saripady be mihitsy ny dossier ako sy ny dossier anao. Raha ny dossier atsika reto nentina eo amin'ny mpitsaram-panao famotorana. Sarotsarotra ny dossier ozy izy tsika. Ozy ny avoka rehefa maka avoka ianao. Sarotsarotra ty dossier anao ty. Ratsiratsy ty fa ataotsika izay mety. Ratsy de ratsy io dossier anao io. Fa nentsika teo amin'ny Jesosy. Ny farany 10 taona. Lasa 4,000 ianao. Tsy manan-kotafiana ve ianao? Tsy manan-kelofana ve ianao? Hoe nesarotra ny fiainana ty taona 2023 vanomboka hitako zany zay menakavy. Sans abri zany. Tsy nanan-kelofana. Zany ve zao ny fiainanao? Fa tsy mihoatra lavitra noho zay neritreretinao ve? Niakatra ny niveau de vie anao ry havana malala azoko antoko zany. Niakatra ny niveau de vie anao. Ozy amantsy ankizy rehefa nenta tamareny jereo hoe tadidio ny heritaona nareo ohatr' zao. Tadidio ny 2 taona, tadidio ny 3 taona, tadidio 10 taona. Fa raha tadidinao zany na tsy fantatro aza ny fiainanao. Fa hitako anao nanomboka ny vavaka io. Fantatro. Fa ne tsara ny fiainanao. Ataon'Andriamanitra me tsara ny fiainantsika. Me miakatra io sy tandinina ny fiainantsika piravana. Za mifa nany akanjo ny akoditra ao io ary amin'izao fotoana zao tsara noho ny tamin'ny heritaona. Rariny venao raha tonga eto androany iteran'Andriamanitra. Za miteny rariny. Ary za miteny tokony hanatombo noho ny hafa ianao. Tao am-baiboly tao betsaka vehivavy niteraka tao. Teraka daholo ny vehivavy voalesa vosoratra tao. Fa nisy ireo tsy tokony hiteraka. Nisy ireo tsy tokony hiteraka. Tao ny momba, tao nefa nitsara tamin'ny fomba vehivavy niteraka daholo ny vehivavy tao. Fa nisy olona tao tsy tokony hiteraka fa niteraka. Sarany anankiray. Zany marina zany hoe jereo ny lobaka anaovanao io tojo. Jereo ny akanjonareo orana bavy. Ratsy noho ny tany. Voamevy volikitsainao ny tamin'ny heritaona. Tsy azoko antoko zany. Za de za miteny aminao
fampiakarin'andriamanitra isataona isaky fanataona zao manao jeritodika mba manao bilan ihany kory aho manao anaty comptable ary manao bilan ny fiainako a na ny ara-panahiko na ny ara-nofoko inona ny eo ampelantanako manao bilan za ary ny bilan ataoko tsy mila machine tsy mila calculatrice a fa mijery sy mitsapa sy mitoditodika manodidina dia zao ny zavatra tsapako nangezanao a Jehovahandriamanitra. Rary nitsika raha tonga eto androany tsy angataka ny ale atsika eto androany na tsy nangataka arytsika nomen'andriamanitra atsika zay mihoatra noho ny tokony eritreretintsika ko nahoantsika no tonga eto angataka indray androany fa isika koa dia mahay makasitraka zao ny zavatra tamin'ny terinandro tia zany tena lasa eritreritra nanomana ty fotoana ty dia zao foana zavatra mba hitako tsapako ny ampandehananay dia mahita ohatra mahita mizana anankiroa mizana volamena ngezabe dia eo am'le io mizana io anatrehan'andriamanitra dia eo am'le lehilahy mizana anankiray mavesatra be mihitsy ny ao anatin'io mizana io a vavaka fangatana vavaka fitarainana vavaka fimonomononana misy vavaka fimonomononana vavaka tena fitarainana sy tsy fankasitrahana modim-bavaka dia misaotra andriamanitra na dia zao ary zareo tena nefa vavaka famezatsiny an'andriamanitra amina rivorivony taonina raha izy fotsiny hoe ray kilao isaky ny vavaka ataotsika dia nisy atsika ireo firy amina rivorivona taonina lavilavitrisana taonina amina mizana anankiray mavesatra io a ohatra mizana tsindrinira eto amin'ny anankiray indray a inona indray eo amin'ny lela mizana fisaorana sy fankasitrahana an'andriamanitra maivana io a tsindriany le anankiray ho zay Jehova anao opération zay halleloia opération anindry mizana halleloia inona ny opération ataotsika anindry mizana ampavesatra ny fisaorana ndao hisaotra an'andriamanitra androany tontolo ny andro ary za miteny anao ity andro itirana tokanao hisaoranao an'andriamanitra ankasitrahanao an'andriamanitra olaninao amin'ny fiderana sy fankasitrahana ny titoana ity sy no avy manaraka rehetra satria dia anao zava-mafaly anao andriamanitra isika reto ngery avana malala mihinana aloha vao mipeye ao amin'andriamanitra itsika koa androany raha akasitraka jerenao tsara miaraka amin'andriamanitra itsika androany raha akasitraka efa zavatra no avy nohanitsika le fahasoavana dia tonga tsika hisaotra raha misy mahame zavatra anao kingamy teny hoe mbola misy ve ny ataotsika zany raha makasitraka tsika androany efa avy nihinantsika nandritry ny taona nihinana ngentsika raha androany tsika vao manana zany hoe sabata fankasitrahana fotsiny zany nihinana fotsiny tsika androantsika misaotra tamin'izay efa azo fa mba fantatrao ny atsika ataon'andriamanitra any amin'ny restaurant payer avant de consommer fa ny atsika consommer aloha dia ao anatin'le consommer iny ary mbola tsongaina tsirairay ihany tika tokony hisaorana ohatra mba tsaratsara ihany ny consommer tsika vao mipayer ary inona indray ny ataon'andriamanitra isika makasitraka androany io voakasika indray andriamanitra voatona indray andriamanitra dia inona ny ataony anao mihoatra no teo aloha indray satria hainao ny nakasitraka halleloia ny olona tena tahiny ny tompony avana dia ny olona mahay makasitraka ary ny olona lany andro rehefa mivavaka makasitraka an'andriamanitra tsy mila mangataka izany akory fa misy olona lany andro mangataka tsy mahita zavatra isaorana zao ny zavatra teneniko ny ankizy teo andao ataontsika tahaka ny misy valizy ray ngeza be feno korotaneta eo an'loatsika valizy ngeza be mihitsy tamin'izay valizy ngeza indrindra nananatsika feno korotaneta anao misy problème ao misy tsy fisinao misy fahatsopana tenanao misy fonomononanao misy zavatra nangatahantsika dia manga nangatahantsika nefa mena ny toka dia misy tsy fankasitrahana misy tsy dia tena mpankasitrahana misy fimonomononana feno tena misy ngizina mihitsy io valizy io fa zao ao anatin'io valizy io misy fanjaitra volamena anankiray any anaty valizy any iny le zavatra tsara nataon'andriamanitra misy olona mahatsapanyza mihitsy ao amin'ny fiainany raha tsy tahory ary tsy fanjaitra ray ve dia hitako ao androany ny nampianarana antsika androany hitady an'io fanjaitra volamena anankiray io zavatra ray nataon'andriamanitra io zavatra mety eritrerentsika kely andao ho avoaka atsika ireo zavatra ratsy rehetrarehetrarehetratsika paratsy ireo
ny tsy fakasitrahana ny fimononana fahatsompanantenana sy ny rehetrarehetra avoakatsika ireo hitadavantsika fanjaitra volamena anankiray le tsara nataon'Andriamanitra. Ny olona anao an'izay hoe isaky ny vavaka izy ohatrany tsy tsarony akory ny zavatra tsy nety nataony androany fa miezaka mitady an'ilay zavatra tsara izy hoe tsara rangahandriamanitra isan'andro anao mitadava zavatra anankiray nataon'Andriamanitra tsara amin'ny fiainanao. Aza miezaka mitadidy an'le zavatra tsy nety fa mitadava fa ao anatin'ny zavatra fiainanao indray mitadava zavatra karazany 5 ianao isan'andro alohan'ny atory isaoran'Andriamanitra hoe zavatra tsara reo fa za mitenanao hanova ny fiainanao zany, hanova ny fiarahanao sy Andriamanitra zany, hanovan'Andriamanitra ny fiainanao zany. Raha hainao ny makasitraka manomboka eto tena teneniko anao tsy mila mianatra mangataka izany tsony. Misy olo manambory isany vavaka fangatahana, vavaka fisaorana anarina manomboka andro. Betsaka ny vehivavy teraka maro anaka daholo ny vehivavy ary reo rehetra ireo satria mivadina mpanompon'Andriamanitra ireo dia misaotra an'Andriamanitra foana rehefa mahazo anaka. Misy amin'ireo niteraka 12, misy amin'ireo niteraka 7, misy amin'ireo niteraka 5, misy amin'ireo niteraka 5. Samy miteraka daholo ireo ary samy mahay misaotra an'Andriamanitra rehefa tera-bao. Misy hiravana ny olona maty eo am-piterahany fa rehefa tsy maty eo am-piterahana aloha dia efa misaotra an'Andriamanitra. Fa misy vehivavy vitsivitsy ao tena tsy tokony hiteraka mihitsy. Anisan'izany Sara vadiny Abrahama, anisan'izany Hana vadiny mamany Samuela, ry Elizabeta, ry Maria renin'i Jesosy mbola tsy tokony tonga amin'ny fotoana fa miteraka. Fa za miteny anao ny fisaoran'ireo vehivavy ny teneniko anao reo tsy hitovy amin'ny fisaoran'reto olona niteraka rehetrarehetra reto. Tsy hitovy satria nahoana hafa mihitsy ny azy ny zavatra azo. Za mino raha niteny Jesosy tamin'ilay iray mandehana modiany an-tranonao ihany aloha dia ambarao ny zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao. Za mino fa Iana sy Sara zany. Za nge reto nikirantsika teo jereo izy izy nataonao taminay Andriamanitra, io Samuela, io Isaka, halleloia. Mandeha mivavaka izy Iana mamany Samuela sy Sara mamany Isaka. Mety misy fotoana reo tsy mahateny intsony ao am-piangonana, tsy mahateny intsony reo amin'ny alitaran'i Jehovah fa ny ranomasina mijory sy dia mijery fotsiny izy. Io Jehovah, io Isaka Jehovah, halleloia. Io mety manontany ny olona fa manino reto vehivavy reto no mitomany be ohatran'io mivavaka sady mamparamazo tsy mahazava-tso fa tatsondro fotsiny. Io Samuela, io ny anton'izao, halleloia. Io ozy izy anany amin'ny Samuela voalohany toko fa voalohany any nandehana tany amin'ny tempolo mihitsy tsy natao vita mora. Samuela voalohany toko voalohany 5:20 ary hoy ihany, tompoko raha velona koa ny ianao, tompoko za le vehivavy nitsangana teto aminao ka mivavaka tamin'i Jehovah, ny nahazahoako ity zazalahy ity ny vavahako. Tanao efa netiny teo le zazalahy mivavaka ianao androany hisaotra an'Andriamanitra. Tovy eo akaikinao soraty amin'ny taratasy, sokafin'ny banque en ligne, jereo ny compte bancaire anao, sokafiny varavarakely sy ny varavarambe, jereo amin'ny garazinao sy eo amin'ny tokotaninao raha misy fiarakodia nefa tsisy tamin'ny herintaona. Tena ireo Jehovah ny anton'izao. Raha misy manontany fa manino ianao latsa-drano mahasotriny eo dia tena io, halleluia. Tsy mitovy ny fifalian'ny vehivavy tao miteraka sy reto vehivavy rehetrarehetra izay tsy tokony hiteraka nefa niteraka. Be lavitra ny fankasitrahana. Taloha i Sara rehefa niteraka Agara dia nataony Agara tsinitsinina izy. Nataony Agara tsinitsinina Sara nefa ny tompo vaviny. Rehefa teraky Ismaela dia netrehitra ho tompo-toerana amin'izay Agara. Tena nanao tsinitsinina, nitomany foana Sara nanomboka tamin'ny fotoana naterahany Ismaela. Fa zao
any amin'ny genesisy 1:20 any misy tantara mitsombadika any zao soramandry fotsiny teneniko anao ny naterahany Isaka sy ny nandroana ny akara-mianaka tanao ny fahatongavany Isaka nanana ny fahefana am'izay androka ny fahavaliny sady teraka izy no nanam-pahefana androka ny fahavaliny androka ny ravivavy hitovy ve tena resy lahatra ve anao fa hitovy ve ny toepony Sara sy ny toepony zay vehivavy teraka rehetrarehetra tany tsy mitovy zany nietraiketana amin'ny voninahitry Sara mihitsy sy ny voakitikitika noho ny tsy fananany any Isaka nihetry misy nge voninahitra ao nefa natao anatin'ny tsy fahazahoana ao an'ireo zavatra rehetra azony olona reo ankehitriny tamin'ny taona iny no nanaovan'Andriamanitra anao afa-tondro maso azonao nge le nangatahanao tena azonao le nangatahanao ry havana halleloia nahoana ianao ny tsy tonga eto androany nahoana ianao no tsy akasitraka androany ary rehefa akasitraka any aza manaiky raha tsy mihoatra noho ny hafany ianao aza manaiky raha tsy spesialina noho ny hafany ianao ny fakasitrahana hoy Jesosy hoe raha aminareo iza moa ny tia azo roalahy kokoa dia ozy izy Petera hoe le anankiray Jesosy ny tena tia azy iza moa aminareo amin'izy ireo ny tia azy indrindra Simona namaly ataoko fa ilay namoizana be hitanao hoe namoizana be tia be an'le tompotrosan'olonay anankiray namitsorana kely ry havako tsy mety tia an'Andriamanitra ny olona anankiray rehefa tsy mety mahatsapa mihitsy anaovan'Andriamanitra zavatra ngezabe za miteny anao raha kristianina tsika jerenareo ny fitiavan'ny musulman an'Andriamanitra nefa very havana za mbola tsy nivavaka tamin'ny fonina musulmana fa dia tenanao fotsiny ohatrany tsy mahita zavatra voasoratra zany hoe ho avy Mahome dia hiverina indray dia hakany azy Jesosy rery ny voazaza fa voasoratra fa iseho eny amin'ny rahoany lanitra fa maninona misy kristianina tsy tia an'Andriamanitra ny silamo tonga ny ora fivavahana na eny amin'ny gara ary izy ry havana velariny ny fandoliana dia mandohany isika kristianina na miditra restaurant mihajahaja fotsiny dia tsy fitatsika na ny anondrika ny lohantsika hivavaka ho an'ny sakafo zany menatra tsika zay aloha tsy menatra fa misy menatra mbola tsy fantatrao Andriamanitra ary tsy fantatrao ny zavatra nataon'Andriamanitra le lalàna mitsorana trosy ty dimanjato ty be an'le tompotrosy no le anankiray inona no nomena an'ireo olona mivavaka amin'ny Boda reo inona no nampanantenaina an'ireo enao nge rehefa nanampanantenainy fa ny fahotanao rehetra ny diovina lehilahy anankiray teo ambony hazo fijaliana ny fahotanao rehetra rehetra misy amintsika reto efa voaozina mitondra ny ozony razambe misy olona tena voaozina aty aminay misy olona 100 nametraka demande d'emploi 100 mandefa lettre de motivation amina société 100 tsy mbola miasatra amin'izao fa misy olona indray mandeha mihoana amin'ny conseiller na conseillère tonga dia voare manao formation tonga dia manao stage tonga dia miasa fa samy voaozina daholo tsika rehetrarehetra eo fa ny andahan Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny ozonao no tapahana tamin'ny raha an Jesosy nalatsany teo ambony hazo fijaliana ny ozonao fa mbola tsy mety tia an'Andriamanitra ihany tsika raha misy tena tokony ho tiany Andriamanitra dia tsika kristiana jerenareo zay mahafantatra olona bodista sarotiny mitsy izy amin'ny sarin'olona be kibo kely ohatry mipetraka kely ohatry ny misy volo kely eto dia ohatry ny be kibo be sarotiny mitsy izy amin'iny ary ny azy izy manangona ny reny isaky mahita an'izy dia mivodiny dia angony dia feno any reny tra manomboka eny amin'ny eny ambavahady eny atoko
tany tsy aiky ny andro ny jiro anetrany anaty saronao ka misy an'iny sary zay ny anehon'ny fitiavany tsika tsy mibavaka amin'ny sary vonga na aza fenona sarina jesosy sy aniny zany ny atokantranonao fa teteny aminao fotsiny aho ahoana moa ry avany za mpanompo sampy manaja ny doany zany fa manomboka eny mabady tsy azo atao manao kiraro tena voady zany tsy azo atao manao akanjo misy loko menamena ohatra tena voady zany fa inona ny nataon'ny sampy ho an'ny olona misy zavatra nampanantenainy ny sampy ve ho an'ny olona fa tsy voamevy hatramin'ny tarana amin'ny faramandimby fa torany amin'ny ozona fa ty sampy ny olona ianao mbola tsy nibebaka akory ianao dia efa mato anao Jesosy fa tsy mety an'Andriamanitra ianao nefa hoy ny tena maritra toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao tsy nomeny cadeau tsy nomeny vola be fa tena ny zanan'lahy tokana mihitsy ny fanatitra voalohany aina natao teto tany dia fanatitra Abela zanak'ondry azafady fa fantatr'Andriamanitra zany hoe ahoana zany mahafoy aina dia fantatr'Andriamanitra fa i Abela tian'Andriamanitra kokoa satria aina ny nafoiny ny anankiray vokatry ny tany hofokarotana ve fantatr'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra Abela inona ny nafon'ny sampy anao inona ny nafon'ny sampy anao no sampy no ajainao lavitra aina ny nafoy anao zanaka lahy tokana miara-petraka tamin'Andriamanitra teo hatrizay ka mandrakizay dia ny mandray ny zanany ny mino azy mandray azo tompo sy mpamonjy ny fiainany izay fotsiny ny angatahana amintsika fa tsy vitantsika izany zao ry havana raha tsy vitan'ny olona zany tokony ho vitanao etreto ny fiainanao anao ny olona tsy hijery raha hoe misy olona ngeravina minitsy mijery an'izany minitsy mijery an'izany hoe zavatra ataon'Andriamanitra fa ianao kosa mijery isan'andro fa isan'andro mbola anatin'ny toromasonao ianao itsingeravana ka isan'andro matoritsika mifoy iny tsika ka taka mitsangana amin'ny maty fantatra hoe fahatsangan'Andriamanitra amin'ny maty isa-maraintsika misy olona nge matory tsika matory nge tsy mareny in'iny mandalo ny fanafahafatesanga hitantsika akory zany miendaka ho azy fotsiny fa nahantsika dia zay tsy fotsontsika ohatra ny maty tsika isan'andro tamin'ity taona ity zany tsika kely sisa dia ho 520 nitsangana tamin'ny maty tsika nisaotra an'Andriamanitra ve ianao zany ke mahatonga antsika manao ity fotoana hoe tsy ho voatanisantsika zany mba tsy adiso antsika anaty an'Andriamanitra andao anao fotoana anankiray ohatry ny androany akasitraka an'Andriamanitra Jehova na ny tsy voateninay aza Jehova na ny mety tsy tsaron'ny sainay makasitraka anao zay tompo makasitraka anao zay tompo lehibe ny nataonao Andriamanitra na mitsoranao zay aleloia ho an'Andriamanitra ny voninahitra raha mbola tsy vitanao androany mbola manana fotoana ianao isaoran'Andriamanitra ny taona 2023 isaoran'Andriamanitra ny taona rehetra ny ainanao isaoran'Andriamanitra ny taona nandraisanao an'i Jesosy navitanin'ny batisanao eto misy mankalaza ny faharoataonan'ny batisa ny ranam-pavitsika lina aleloia misaoran'Andriamanitra fa ny fankasitrahana avy any amin'ilay tokony hanatombony ny hafa ianao za mijery ry anona atao tsy mideran'Andriamanitra za koa hoe dia idera sangany nataon'Andriamanitra tamin'ireny mitovy amin'ny nataony taminao tsy mitovy mino favorinao zay afatra izay hivavaka tsika dia anao hira anankiray tsika aorian'ny hira dia misy solitenan'ny groupe Zemaris hivavaka eto arehefa avy eo ataontsika verontsika ilay hira teo fa hivavaka ilay tsika misaotranao zay Jesosy malalany amin'ny fotoana misaotranao zay tompo amin'ny fitantananao ny fiainanay teto androany misaotra Jehovandriamanitra ny amin'ny fotoana androany ny amin'ny toriteny tena makasitraka sy misaotra amin'ny tena ny aranao masina izay Andriamanitra natokanay fotoana androany mba hisaoranay isan-kalazana ny anaranao
maina Jehovah'Andriamanitra. Androany Jehovah'Andriamanitra sakafony molotray, anambarany fiderananao Andriamanitra. Tsapanay mihitsy Jehovah'Andriamanitra hoe lehibe loatra Jehovah'Andriamanitra, rariny indrindra raha makasitraka anao zay amin'ity androany ity. Rariny loatra tompo malalo raha ho fenona fiderananao amin'ny fotoana androany. Fa tena tsapanay aza Jehovah'Andriamanitra, fa kely loatra zany andro androany zany raha mba andro anankiray natokanay akalazananao. Inona moa Andriamanitra tsy nataonao tamin'ny fiainanay tamin'iny taona iny, tamin'iny eny maniny, tamin'ity andro androany ity. Jehova raisy ny fiderana Jehova, raisy ny fiderana Jehovah'Andriamanitra. Dokinao Jehovah'Andriamanitra akasitraka zay mba kely vitanay, fa na fisaorana mivoaka avy aty aminay kely Jehovah'Andriamanitra tsy mendrika akory, tsy équivalent-n'ilay fisaorana nataon'ilay olona namitsorina denari 500 kory, nefa ny azy denari 500. Fa ny anay kosa Jesosy mihitsy nafoinao. Tompo, misaotra anao zay. Ataovy manatombo foana ny fisaoranay anao, ataovy manatombo foana ny fisaoranay anao Andriamanitra, ataovy manatombo isan'andro isan'andro. Alleluia. Fa lehibe sady tsara ianao Andriamanitra, tsy takatry ny sainay zay rehetra efa nataonao androany Jehovah'Andriamanitra. Apetraka eto ny fisaorana sy ny fankasitrahana amin'ny fosin'ny saina sy ny fanahina rehetra Andriamanitra. Fa lehibe ny nataonao hoe tsy takatry ny saina ho ahy ny andronay sisa rehetra hideranay ianao, ny andronay sisa rehetra hankalazanay ianao. Tsara ianao Tompo a, lehibe ny fitiavanao. Oka hanatombo foana fa aza avelanao anisianana toe-po mihitsy eto ka hoe namitsorina denari 50, fa tena tsapanay fa denari 500 mihitsy Jehovah'Andriamanitra no nataonao nasorona teo amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny famindrapo, misaotra ny amin'ny famelan-keloka, fa Andriamanitra tsy sakatry ny saina ianao. Raha ny sitraponay Andriamanitra mbola tonga ny amin'ny rapitso ty fotoana ty, dia anao ila fiderana sy fankasitrananao fotsiny izay, dia ankalaza sy ideranao fotsiny izay, satria mendrika an'izany ianao. Na dia hiteny zay hoe heritaona azy be zao hoe zay nitahinao Andriamanitra, fa andro sabata anankiray mba hatokanay hankasitrananao, kely loatra zany Jehova. Nefa misaotra anao zay Jehovah'Andriamanitra fa ianao le makasitraka na dia ny kely avy aty anatin'ny fonay kosa nefa Jehova na dia kely azy. Ho anao aneny voninahitra petraka aminao toy ny fiainanay. Avy ny taona 2024 raha mbola tsy tonga any amin'ny rano lanitra Jesosy zanakao ka omenao fahasoavana tombonandro izay. Ny sisa rehetra andronay avy Andriamanitra, petraka eo am-pelantananao Andriamanitra, petraka eo ambany fiahinao fitantananao. Misaotra Andriamanitra, raiso fa vokatry ny fonay ny fankasitrananao androany. Era laza saotra ho anao hatramin'izay rehefa ndrakizay. Halleluia. Amen. Ny averintsika lidy ateo maraparantsika amin'ny fotoana dia hivavaka ny solotena anatin'ny groupe zay maresy aoriana an'ity iray ity. Halleluia. Amen. Come to see what the Lord has
has come. What we waited for has come to pass. See what the Lord. What you're waiting is can you see what the Lord has? When you walk into the property, can you see what the Lord has? When the healing happens, what we've been praying for, He has brought to pass. See what the Lord has what we waited for has come to pass. See what the Lord has see what the Lord has done. Can you see that? See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. And you say, my eyes have seen, my ears have heard. See what the Lord has done. The baby I've been waiting for, He has brought it to pass. See my eyes. See what the Lord has done. See what the Lord has done. It's a
zany zany tonga dia vavaka rana vavikataka dia dia miasa andrana vavisika nampinina jerevzana ataony Jehova dinio banjy saitsay lazalazao dia anarivo mananao izy sarobe See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord. What we waited for. What we waited for has come to pass. See what the Lord has Pastera nanome fitenenana dia tahidy Jesosy daholo tsika rehetra dia hiara hivavaka tsika tompoko amaranantsika ny fotoanantsika amin'ity sabata masina ity dia ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro misaotra mideranao izay Jesosy malala misaotra Jesosy tena tafitan'izay ny teninao tamin'ity sabata masinao ity Jesosy malala tokoa Jesosy fa tena hoe misaotra amin'ny tena fitiavanao anay tsirairay avy Jesosy tena tsy voafalinay tokoa ny Jesosy ny fitiavanao anay tsirairay avy Jesosy tena mankasitraka raha anay zerendanitro zavatra vitanao tokoa Jesosy malala dia inona tokoa moa mba avainainao Jesosy manome ny fitiavanao foana ianao sanandro Jesosy malala eny Jesosy na matoroko moa izay Jesosy tena hoe hafatotratera zay fa tena tsy mifo Jesosy nefa noho ny fitiavanao anay Jesosy malala tena tsy voavalinay Jesosy tena mankasitraka atinao tena asandatsainy anaranao Jesosy malala tena rainay izay nitanitra be fitiavana ianao rainay izay manao tokoa ianao Jesosy na inona ataonay Jesosy dia eo ianao Jesosy malala miainanay manjakariva manome valisoanay manjakariva manome zavatra manjakariva amin'ny fiainanay tsirairay avy Jesosy manova ny fiainanay Jesosy mankasitraka anao indrindra rainay izay nitanitra misy fona aminao koa izay Jesosy raha misy zavatra tena hoe tsy vao ataonay ka tena tsy nifagnaraka tamin'ny sitraponao Jesosy nefa ianao Jesosy dia manotevitra foana Jesosy malala misaotra Jesosy malala misaotra ny fitiavanao anay manjakariva Jesosy mankasitraka anao izay Jesosy tena hoe be fitiavana tokoa ianao rainay izay an-danitra mankasitraka amin'ny fitiavanao anay mankasitraka amin'ny andro menao anay mankasitraka amin'ny fahasalamana izay menao anay isanandro Jesosy malala tena tsy voavalinay Jesosy tena misaotra amin'izany fitiavanao anay isanandro izany Jesosy malala anay eo mety misy zavatra tsy voatonony ny vavanay Jesosy nefa hitanao izay mahasoa anay tsirairay avy Jesosy malala tena misaotra Jesosy malala ianao anay tanteraka an'izany aminay tsirairay avy mbola isaoranay tokoa Jesosy ny connexion anay tena tsy tapaka tamin'ity sabata masinanao ity Jesosy tena menao hoe manjakizay zay Jesosy dia araka taminao Jesosy malala tena misaotra Jesosy tena nahazo fahasoavana tanteraka izay taminao androany Jesosy malala mankasitraka ditaranay izay an-danitra asandatsainy anaranao Jesosy malala anay eo tianay be anao Jesosy malala eo alleluia amen Jesosy mbola tonga hitanatrehanao izay Jehovah-Andriamanitra amin'izao fotoana izao mbola faly midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny teninao mamy misaotra ny amin'ireo zanakao izay nampiasainao nampitondranao ny teninao androany indray Jehovah-Andriamanitra mankasitraka indrindra Jehovah-Andriamanitra ary misaotra no ihany koa Jesosy Kristy satria
ianao ilay Jesosy tena tianay. Ianao nanana trosa taminay ianao Jesosy, nefa ny mbola ianao ihany nandohan'izany trosa izany tamin'Andriamanitra iray dia ny rano izay nalatsaka ao mba hisolo vonanay, ho famonjenanay, ho famelana ny elokay teo anatrehan'Andriamanitra. Dia tena hoe isaoranay izany Jesosy satria voalohany ao ny trosanay dia ny trosan'ny fahotana izay fahotana fototra hatramin'izay mbola nitovitorona tany Ekipta dia efa mpanonda Jesosy. Tonga teto ambony tany ihany kosa dia efa mpanonda, kanefa ianao no nividy anay tamin'ny rano aloha. Dia tena hoe mankasitraka Jehovahandriamanitra. Iza tokoa koa ianao Jesosy no asany dia hijoro ho anay ohatr'izany. Tena hoe Andriamanitra marina ianao fa tsy vitan'olombelona izany Jehovahandriamanitra. Ary tena hoe nanana fanetretena ianao Jesosy, fa izany natonga manao an'izany zavatra izany. Dia tanteraka taminay tsirairay avy ny famonjenao. Misaotra ny amin'izany teninao izany fa tena hoe mampiorona anay indray, mamerina anay indray Jesosy, ary tena efa mamerina anay hifototra. Dia be kokoa mihoatra izay efa lasa Jesosy malala dia tena hoe dia raina ankalazaina mandrakariva izany teninao masina izany Jehovahandriamanitra. Tena hoe fanatsaro an'izany izay tsirairay avy eto. Izany vitana ianao izany teny fampianarana izay mety ny zanako androany dia tena hoe samy atsaro izay, samy hitadidy izay hoe marina tsy misy diso ny teninao Jesosy, marina tsy misy diso ny teninao Jehovahandriamanitra, fa tena hoe tanteraka izany noho ny amin'ny fitiavanao Jesosy mahavava dia mankasitraka Jesosy. Ary na dia efa vidianao ary izay tsirairay avy, vidianao tamin'ny ranao dia isan'andro ianao mbola mijoro eo anatrehan'Andriamanitra, mbola mijoro eo anatrehan'i Jehova, mifona ho anay tsirairay avy amin'ny fahadisoanay, amin'ny fahalemenay, amin'ny tsy fahatanterahanay, dia mbola niady vaotra ho anay mandrakariva ianao Jesosy. Tsy vita tetỳ an-tany Jesosy ny asa lehibe izay nataonao, fa mbola manaraka no any an-danitra any ho anahy, ho an'ny rehetam-poan'ny tsirairay avy reto, ho an'ny olona tsirairay avy. Dia tena hoe voninahitra ho anao reto Jehovahandriamanitra. Manana an'izany izay, tsisy an'izaniza terana fa tsy ianao izay Jesosy. Mankasitraka titeraina ny anaranao, manome voninahitra ary miondrika eo anatrehanao izay tsirairay avy, fa lehibe ianao, lehibe ianao Jehovahandriamanitra. Sainay tsy takatry ny sainay fa voafetra ihany ny zavatra takatry ny sainay, fa tena lehibe ianao Jehovahandriamanitra, lehibe ianao eo amin'ny fiainanay, lehibe ianao na dia hoe minitranay sy ny sekondranay raha Jehovahandriamanitra tsy fantatra akory anie izany e. Fa ianao mahalala an'izany, ianao no mitazona anay tsirairay avy, ianao no miaro anay tsirairay avy, ary ny tiany izay omenao anay dia tena hoe teny fiainana, teny mahaverina, teny fiadanana, teny fahasambarana, teny misy fifaliana, teny misy aina isan'andro isaky ny mandray ny teninao izay. Dia mahatsiaro indray hoe misy aina vaovao indray izany, mahatsiaro indray hoe misy loharano vaovao velona indray izany mitoriana ao anatinay. Aleloia. Dia raina ny anaranao Jehovahandriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra tsy manam-paharoa, ianao ilay Andriamanitra tsy hananana maro fa tokana ianao, tsy manana afa-tsy ianao izay. Voninahitra dia ho anao irery ihany, mikohaka eo anatrehanao izay tsirairay avy, manetry tena eo anatrehanao izay tsirairay avy, midina ambany dia ambany eo anatrehanao izay tsirairay avy, isandrata Jehova. Fa izay dia kely manaiky izay mihetry tena eo anatrehanao, fa oka ianao ny sandratra mandrakariva, oka ianao ny lehibe takary ny azony sandraka eo amin'ny fiainanay, izay tena hoe azo mafy, miorotaka, miorona tsara, ahafahany vorona rehetra, ahafahany vorona manorona kany, manorona tody, ahafahana mamoaka vokatra, dia ho fivelomana ho an'ny manodidina anay, dia ny ankonanay Jehovahandriamanitra, mba hioty an'izany teninao izany, mba hioty an'izany voankazo avy amin'izany fianakavianay hatramin'ny firenenany Madagasikara Jesosy. Dia tsy adinonay no mitondra mbavaka amin'ny firenenay, tsy adinonay Jesosy no mangataka hoe sao amin'ny tanindrazanay ny teninao, mba teny isandrahaka ao amin'ny tanindrazanay ihany koa ny teninao, mba tena hoe tsy hijery fotsiny ianao Jehovahandriamanitra, fa tena hoe andray an-tanana an'izany firenena izany. Dia misaotra indrindra Jesosy io, anao ny tera anao ny atsaro voninahitra mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia. Mankasitraka azy rahavavy kadaka sy nambinina atao anatin'izay bavaka izay anao ira fiderana ray tsika marana antsika ny fotoana na roa dia raha tsika amin'reto groupe izay maharesy reto amin'izao fotoana izao amanaparantsika azy miaraka amin'ny groupe izay maharesy tsika fiderana amin'izao fotoana izao anaty Zoom.
makalaza nauzairayo wanaurenianza sibera desanianza simira wanaureni vuninaita falimiusi makalaza nauzairayo wanaurenianza sibera desanianza simira wanaureni vuninaita Ifeunalayo, akutai baniterana. Ifeunalayo, akutai banitiamana. Kamkada ketika dokter Zawa, awak terjadi veterana, Iyanulayo, akutai bantukuna. Amina. Ifeunalayo, akutai bantukinaita. Hallelujah. Here come lovely Tika. Viva Macarayo, atutano Arizo. Dia Samarayo, atutano vukinaita. Viva Macarayo, atutano visarana. Dia Samarayo, atutano vukinaita. Alina Tiana. Wanaurenianza sidera. Desanianza simira wanaureni vuninaita. Falimiusi makalaza nauzairayo wanaurenianza sidera. Desanianza simira wanaureni vuninaita. Hallelujah. Dia tananawan Jesus tika. Eo ihany lopazesa. Mandra-pianaritsika nira manaraka sy ny ankizy hafa indray ao anatin'ny groupe izay maharesy ao dia nira marana-paranantsika ny fotoana raha antsika amin'reto mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra dia ny olona atao amin'ny groupe izay maharesy ao
Miajasanahina maranazy tahiny tomponareo menakavy kely a tapitreto koa ny fotoanatsika raha tsy mbola tonga eny amin'ny raonanitra Jesosy a ka raha iny tompo sao averinana soamatsara tsika dia amin'ny talata tsika vao mihoneto fa amin'ny latsinainy tsika tsy misy fandarana amin'ny latsinainy tsika tsy misy fandarana fa amin'ny talata alina isika no misy ny fandarana samita iny tompo a reo izy mivado ny any Madagasikara manao kokoa atsika rehetrarehetra miaja sy alain samita iny tompo a mahery dao no sotrana hatrany hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Halleluia, amen.